Nomery toko 7. Ny nandaminana ny firenen'i Levy sy ny nitobiany ary ny zavatra hotandremany. Ary izao no taranak'i Arona sy Mosesy tamin'ny andro nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay. Ny anaran'ny zanakalahin'i Arona dia Nadaba lahimatoa sy Aby ary Eleazara sy Itamara. Ireo no anaran'ny zanakalahin'i Arona, dia ny mpisorona voaositra izay natokana hanao fisoronana. Fa maty teo anatrehan'i Jehovah Nadaba sy Aby tamin'izy nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah tany an-efitr'i Sinay. Sady samy tsy nanan-janaka izy no rahalahy. Ary Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana teo anatrehan'i Arona ray. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: ento ny firenen'i Levy hanatona ka ampitoery eo anatrehan'i Arona mpisorona mba hanompo azy. Dia hitandrina ny anjara-raharahan'i Arona sy ny anjara-raharahan'ny fiangonana rehetra eo anoloan'ny trano-lay fionana izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernankely. Dia hitandrina ny fanaka rehetra momba ny trano-lay fionana sy ny anjara-raharahan'ny zanak'Israely izy ka hanao ny fanompoana ao amin'ny tabernankely. Ary omena ao an'i Arona sy ny zanany lahy ny Levita, efa nomena azy mihitsy avy amin'ny zanak'Israely ireo. Ary Arona sy ny zanany lahy ho tendrenao hitandrina ny fisoronany. Fa raha olon-kafa kosa ny manakaiky dia atao maty izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: indro izaho efa naka ny Levita avy tamin'ny zanak'Israely ho solo ny lahimatoa rehetra izay voaloateraka eo amin'ny zanak'Israely, dia ny Levita, satria ny lahimatoa rehetra tamin'ilay andro namelezako ny voaloateraka rehetra tany amin'ny tany Egipta no nanamasinako ny voaloateraka rehetra eo amin'ny Israely ho na olona na biby fiompy. Ireo izao no Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-efitr'i Sinay ka nanao hoe: alamino ny Levita araka ny fianakaviany sy ny fokony. Ny lahy rehetra eo aminy hatramin'ny 2 volana no miakatra no alaminao. Ary Mosesy nandamina azy araka ny tenin'i Jehovah, arak'izay efa nandidiana azy. Ary izao no zanakalahin'i Levy araka ny anarany: Gersona sy Keata ary Merary. Ary izao no anaran'ny zanaka Gersona araka ny fianakaviany: Libni sy Simei. Ary ny zanakalahin'i Keata araka ny fianakaviany dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny zanakalahin'i Merary araka ny fianakaviany dia Maly sy Mosy. Ireo no fokon'ny Levita araka ny fianakaviany. Avy tamin'ny Gersona ny fokon'ny Libnita sy ny Simeita, ireo no fokon'ny Gersonita. Ary izay nalamina araka ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny 2 volana no miakatra dia 570. Ny fokon'ny Gersonita dia hitoby eo ivoan'ny tabernankely dia eo andrefany. Ary ny lohan'ny fianakavian'ny Gersonita dia Eliasafa zanak'Laela. Ary ny anjara-raharahan'ny zanak'i Gersona eo amin'ny trano-lay fionana dia ny tabernankely sy ny lay sy ny firakony sy ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny trano-lay fionana, ary ny fefy lamba ny kianja sy ny vavahady lamba amin'ny vavahadin'ny kianja izay manodidina ny tabernankely sy ny altara, ary ny kofehy rehetra momba azy. Ary avy amin'ny Keata ny fokon'ny Amramita sy ny fokon'ny Jizarita sy ny fokon'ny Hebronita ary ny fokon'ny Ozielita, ireo no fokon'ny Keatita. Ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny 2 volana no miakatra izay mpitandrina ny anjara-raharaha momba ny fitoerana masina dia 920. Ny fokon'ny zanak'i Keata dia hitoby ao amin'ny lafiny atsimo amin'ny tabernankely. Ary ny lohan'ny fianakaviana
amin'ny fokony Kehatita dia Elisafana zanaky Oziela. Ary ny anjara-raharahany dia ny fiara sy ny latabatra sy ny fanaovan-jiro sy ny alitara roa, ary ny fanaky ny fitoerana masina izay fanaovana fampom-pivavahana, ary ny varavarana lamba mba amin'ny zavatra rehetra fanaovana ny fanompoana momba azy. Ary ny lehiben'ny lohan'ny Levita dia Eleazara zanaky Arona mpisorona, izay lehiben'ny mpitandrina ny anjara-raharaha ny amin'ny fitoerana masina. Avy tamin'ny Merary ny fokony Malita sy ny fokony Mosita, ireo ny fokony Merary. Ary izay nalamina araky ny isan'ny lahy rehetra hatramin'ny 2 volana no miakatra dia 280. Ary ny lohan'ny fianakaviana amin'ny fokony Merary dia Zoriela zanaky Abiaila. Ireo no hitoby eo amin'ny lafiny avaratra amin'ny tabernankely. Ny anjara-raharahan'ny zanaky Merary dia ny zanakazo amin'ny tabernankely sy ny barany sy ny andriny ary ny faladiany, ary ny fanaka rehetra momba azy sy ny zavatra rehetra ento manao fanompoana ao, ary ny tsangatsangany kanja manodidina sy ny faladiany sy ny tsimany ary ny kofehiny. Ary ny mitoby eo anoloan'ny tabernankely atsinanany dia eo anoloan'ny trano-lay fiaonana tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro dia Mosesy sy Arona ary ny zanany, izay mpitandrina ny anjara-raharaha momba ny fitoerana masina. Dia ny anjara-raharahan'ny zanak'Israely, ary raha olon-kafa no manakaiky dia atao maty izy. Ny totalin'izay nalamina avy tamin'ny Levita dia izay nalamin'i Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah avy tamin'ny fokony sy ny lahy rehetra hatramin'ny 2 volana no miakatra dia 2,200 alina. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: alamino ny lahimatoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely hatramin'ny 2 volana no miakatra, ka alao isa ny anarany. Ary alao ho an'ny Levita hosolo ny lahimatoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely, izany Jehovah. Ary ny biby fiompony Levita hosolo ny voalohan-teraka rehetra amin'ny biby fiompony zanak'Israely. Dia nalamin'i Mosesy ny lahimatoa rehetra teo amin'ny zanak'Israely araka izay efa nandidian'i Jehovah azy. Ary ny lahimatoa rehetra araka ny anaran'ny tsirairay hatramin'ny 2 volana no miakatra, izay voalamina avy taminy dia 770 sy 2,200 sy 2 alina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alao ny Levita hosolo ny lahimatoa rehetra eo amin'ny zanak'Israely, ary ny biby fiompony Levita hosolo ny biby fiompony any Levita, iza no Jehovah. Ary ny amin'ny avotry ny 770 sy 200 amin'ny lahimatoan'ny zanak'Israely izay mihoatra isa noho ny Levita dia angalanao sekely 5 isan'olona araka ny sekely masina no angalanao azy, gery 20 ny sekely iray. Dia omenao an'ny Arona sy ny zanany vola ho avotry ireo mihoatra isa ireo. Ary Mosesy andray ny vola izay avotry ny nihoatra isa noho ny voavotry ny Levita. Tamin'ny lahimatoan'ny zanak'Israely no nandraisany vola dia sekely 580 sy 300 araka ny sekely masina. Dia nomeny Mosesy any Arona sy ny zanany izany vola avotra izany araka ny tenin'i Jehovah, dia araka izay efa nandidian'i Jehovah any Mosesy.